Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana natratra ny sakafom-panahy alarobia faharoa amby roapolo ny volana avrily enina amby roapolo sy roa arivo hivavakintsika. Andriamanitra rainay io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao misaotra anao zahay ny amin'ny maraim-baovao saotra ny amin'izao sakafom-panahy izao indray entinay entinao hamelobelomana indray ny fanahinay amin'ity maraina ity. Dia mitahianay amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay vavaka. Amen. Amen. Eksodosy toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Eksodosy toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tonga ny Amalekita ka niady tamin'ny Israely tao Refidim. Dia hoy Mosesy tamin'i Josoa, mifidiana lehilahy ho antsika dia mandehana ka miadia amin'ny Amalekita. Raha mpitso dia hijoro eo an-tampony havoana ka hitana ny tenin'Andriamanitra ety an-tanako. Ary Josoa dia nanao arak'izay efa nolazain'i Mosesy taminy ka niady tamin'ny Amalekita izy ary Mosesy sy Arona sy Ora kosa niakatra ao an-tampony havoana. Ary raha nasandratry Mosesy ny tanany dia nahery ny Israely. Fa raha nampidininy ny tanany dia nahery kosa ny Amalekita. Fa efa vizana ny tanan'i Mosesy ka dia naka vato izy roa lahy ka nataony teo ambanin'i Mosesy hipetrahany. Ary Arona sy Ora dia nanohana ny tanany ka ny iray tamin'ny anila ary ny iray kosa tamin'ny anila. Dia naharitra tsy nidina intsony ny tanany mandra-pahafatin'ny masoandro. Ary Josoa dia nandresy ny Amalekita sy ny olony tamin'ny elatsapatra. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, soa teo amin'ny boky izany ho fahatsiarovana ka ambarao amin'ny Josoa fa ho foanako tokoa ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy ho eo ambanin'ny lanitra. Dia nanorina alitara Mosesy ka nanao ny anarany hoe Jehovah Nissi, fa hoy izy, Jehovah ny aniana hoe niadana Jehovah amin'ny Amalekita dia tsy hitsahatra hatramin'ny tarana faramandimby. Amen. Ray masino, masinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Manatitra ny fiavana ho antsika tsirairay avy ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo. Ato amin'izao sakafom-panahy anio izao indray dia ho aminao anie ny anan'ny tompo. Aminao ihany koa. Amen. Amen. Ny Eksodosy toko fahafito ambin'ny folo ry havana dia mampiseho karazana ady anankiroa, ady ara-nofo sy ara-panahy. Ny ady ara-nofo eto tena hitantsika eto ny amin'ny hoe ady tamin'ny Amalekita izay niady tamin'ny vahoaka an'Andriamanitra, niady tamin'ny alalan'ny ara-batana, fa tsy ara-batana fotsiny ihany fa ara-panahy ihany koa, satria raha mahita itsika raha manaraka ilay soratra masina ny vakiana teo dia lasa ny Mosesy mitsangana teny an-tendrombohitra, Mosesy dia i Arona dia i Ora niakatra teny an-tampon-tendrombohitra zalahy ary naninditra ny tanany. Dia rehefa miakatra le tanany mandresy ny zanak'Israely, midina le tanany resy ny zanak'Israely. Raha miteny an'izany dia tena tsy misy zavatra resaka ara-batana mihitsy izany zavatra izany fa tena hoe ara-panahy. Eo anatrehan'izany dia izao, ny fandresenao dia miankina amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra. Ny fandresenao dia miankina amin'ny fiankinana amin'Andriamanitra. Eto manko izao tena natsangan'i Mosesy ny tanany satria fantany fa tena izay ny asain'Andriamanitra tao. Nanangana ny tanany izy ary rehefa hoe manangana ny tanany izay Mosesy dia mariky ny vavaka izay, mariky ny fanandratana vavaka izay. An'ilay vavaka izany dia hoe fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra, fitenenanao amin'Andriamanitra, fitenenan'Andriamanitra aminao. Ary hanehoana ihany koa nefa izany fa rehefa manankina ny adinao amin'Andriamanitra ianao dia mibata fandresena. Tahaka ny eto izao dia nandresy Arona. Arona izany le atao hoe homme de terrain eto, nalefa nandeha nakeny amin'ny teny am-piadiana teny izy ary nandresy izy noho n'inona, noho ny fanakinana ny adiny
eo ampelatanan'andriamanitra. Ianao ihany koa ry havana, raha izany lazay ny tenin'andriamanitra izany dia izao hoe ny fandresena dia avy amin'ny fiankinanao, ny fiankinanao amin'andriamanitra irery ihany. Aza mihevitra ny tenanao ho mahay, aza mihevitra ny tenanao ho bokony, aza mihevitra ny tenanao fa tenina hoe ianao ny tompon'ny kôkô, fa raha zany no iankinanao dia aza gaga raha resy, aza gaga raha mitokongana, aza gaga raha perte ianao amin'ny fiariana ataonao. Fa rehefa manakina ny fiarianao, manakina ny fiainanao, manakina ny herinao, manakina ny fahaizanao, io ampelatanan'andriamanitra ianao, mandeha ho azy daholo ny zavatra rehetra. Fa katsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anao zany rehetrarehetra zany. Ny adinao io tena mampahery antsika mihitsy zao zay ao anatin'ny miady, fa io adinao io akinao amin'Andriamanitra, apetrao tanteraka amin'Andriamanitra. Fa rehefa akinao tanteraka amin'Andriamanitra io dia Andriamanitra no mampandresy anao. Ary indrotsy Andriamanitra ohatr'izao koa ny tanany mba hahatonga anao andresy. Tapitra. Bavaka isika, Andriamanitra iray anay, misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao aminay dia ny nampianaranao anay indray tamin'ity anio ity fa ny adinay dia tokony hakininay aminao satria dia Andriamanitra nandresy ianao, Andriamanitra mpandresy, efa nandresy hatramin'ny fahafatesana dia mampandresy anay ihany koa ianao anatin'izany satria dia zanako aho izahay dia manomboka amin'ity anio ity ary dia ny adinay rehetra izay ianao mahafantatra izany dia kiana eo am-pelatananao izany fa mpandresy izahay satria ianao Andriamanitra efa nandresy tao alohanay dia misaotra iray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amenina. Eny ary havana dia mirahasoa daholo indray dia samy hitahin'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Bye bye.